Miarabanao a manona ny fahasoavan'ny tompo Jesosy aminao amin'ny mombanao rehetra, ny vatanao a, ny arenanao a, ny tontolo mpiainanao a, tononona aminao ny fiadanan'ny tompo Jesosy a, ny sitrapon'Andriamanitra. Ny zavatra ifampizarantsika an'io a dia miainga amin'ny hetsika nataony tarika rosy a, ny tapolaka glady tao Antsonjombe. Inzany no hitondrantsika fizarana sy famakafakana vetivety a izao atao anatin'ity sary sy feo ity. Tsara ny manamarika fa tsy voavoalohany ny hetsika tapolaka glady iny fa efa nanao an'iny foana ny tarika rosy a, ary isaky manao hetsika izy a dia amin'ny maha tapolaka glady azy amin'izay hoe mitapolapolaka izay sy izay tapateny faharoa hoe glady izay a dia maneho an'ilay hetsika hoe goavana be amin'izay hetsika hietsehana izay. Dia izay zany no tsindriny bebe kokoa na ao anatin'ny seho, ao anatin'ny fampisehoana, ao anatin'ny fihetsiketsehana rehetra, ny organisation, ny fomba hoentina miorkestria n'ilay hetsika, ny publicité sy ny tontolony zany zavatra rehetrarehetra izany dia hoe angezana mihitsy le izy ho amin'izay hoe hetsika glady mitapolaka izay. Zay no zambara amin'iny. Hoy aty hoe tsy voavoalohany iny hetsika iny fa efa nisy iny tamin'ny année 90 tany a. Tadidiko tsara mihitsy Antsahamanitra na tsy Antsahamanitra tamin'izany vanim-potoana izany a. Artista maro be mihitsy nisandratan'ireo mpihira gasy, ny akatsehatra, tsara daholo ny zavatra rehetrarehetra izany. Tsy ratsy akory izany satria nisy kolontsaina malagasy tafiditra tao anatin'izany rehetrarehetra izany. Nisandratra ary nanomboka teo dia nanomboka nahazo toerana sy nahazo publika ihany koa zany niverina tamin'ny hasiny sy ny lazany ny mpihira gasy isan'izany ry Ramilsaona Besikara, tao ihany koa ny tarika vonona voko, ny karazana vakodrazana isan-karazany ary ny fifangaroana ny araka tamin'izay ny hiran'izao tontolo izao, mpihiran'izao tontolo izao, ny mpihira roka, ny varieté tsotra tao anatin'ny hetsika tamin'ny mahatapolaka glady, ny tapolaka glady Zokoberosy ny organiseany zany. Zokoberosy makasitraka azy ny amin'izay sehatra izay raha hoentina amin'izay fanambarana izay le izy. Fa ny zavatra tena hoe hitondrantsika famakafakana eto, ianareo mahafantatra fa ny eto amin'ny pejy dia fandaliana na ara-panahy, surtout ny velam-pandrika ivelan'ny zava-miseho rehetra, ny fomba fiasan'ny satana, ny efipetsin'ny demonia ao ambadiky ireny zavatra rehetrarehetra ireny. Izay no fandalianantsika eto amin'ny pejy, dia raina ny tompo ny amin'izay fampahitana izay, ny amin'izay fanambarana voaray antsika izay, ny amin'izay analiza hitantsika sy famakafakana voaray antsika zaraintsika ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Tsy avy amin'ny tena izany tsy hoe fitiavana mitsikera be fahatany, fa tena hoe dia raina ny tompo Andriamanitra Tsotoa no mampiditra antsika ao anatin'izany, maneho amintsika, mampafantatra antsika marimarina ny zava-miafina rehetra, mitsoka sy miritsoka amin'ny ambadiky ireny hetsika isan-tsokadiny sy isan-karazany ireny, na glady be na tsy glady be, satria aza adino fa na hakely fotsiny ihany ary na bitika dia bitika ary fa tsy amin'izay hoe mitapolaka glady izay, dia mihetsika foana ny demonia amin'izay fihetsehana izay mampita fanahy, maka fanahy ary mamarina fanahin'olona satria fantany fa izy tenany amin'ny mahademonia azy ny andrinan'izao tontolo izao dia efa voatsara. Izy zany efa prédestiné, dia amin'izay hoe efa prédestiné izay izy dia miasa ihany koa izy tsy mangena, tsy tranquille mihitsy izy manjono namana be da be mihitsy ho any amin'ny fahaverezana mba tsy ho irery izy ary tena miazakazaka be amin'izay izy. Eny ary tompoka alohan'ny hidirantsika amin'ny tena famakafakana dia tiako ny manamarika amintsika, mizara amintsika, milaza amintsika, mamerindesona amintsika ihany koa satria efa niresahantsika
ity zavatra holazaiko so ambarako ity. Ny devoly ary rehefa maka fanahintsika izy, rehefa andavo atsika izy, rehefa akatoerana ao am-potsika izy, dia amin'ny alalan'ny 5 sens amin'ny tenatsika no akany possession eo amin'ny fiainatsika amin'ny maha olombelonantsika. Ny 5 sens moa dia tsy inona fa ny maso, ny orona, ny vava, ny sofina, ny fahatsapana, ny resaka touchement zany. De amin'ny alalan'ireo sens amin'ny tenatsika ireo, ny sexe ihany koa, amin'ny alalan'ireo no misy ny antsoina hoe porte ouverte. Rehefa mahita isika, rehefa manimboly isika amin'ny alalan'ny odorat, rehefa mikote isika amin'ny alalan'ny vava, firaisana ranofa amin'ny alalan'ny sexe, ny attouchement amin'ny alalan'ny tanana, sy ny sisa be da be. Ao anatin'izay hoe 5 sens izay, mivantana na ankolaka, dia mahatsapa goût, mahatsapa tsiro ny tenatsika. De amin'ny alalan'izay hoe mitsiro izay isika, manandrana mikote, mahita tsiro, satria isika nofo, vatana nofo, malgré hoe corps, âme, esprit, saina, vatana, fanahy, dia miditra amin'ny alalan'ilay porte ouverte, amin'ny alalan'ilay 5 sens, misokatra foana io sens atsika io varavaram-pahafantarana, varavarana mamantatra amin'ny tenatsika io, misokatra io raha mbola tsy maty. Dia rehefa misokatra io, dia arak'ilay noteneniko teo hoe misy goût ny zavatra rehetra ny ramantsika, misy goût ny zavatra rehetra jerentsika, misy goût ny zavatra rehetra fofonitsika, misy goût ny zavatra rehetra iraisantsika firaisana, sy ny sisa be da be. De tafiditra amin'ny alalan'iny varavarana misokatra sy goûten'ny olona anankiray iny ny tsiro izay afafin'ny mpamafy azy, arak'ilay fanahy miasa ao ambadik'ilay famafazana. Azadino ilay fanoharana any amin'ny bokin'ny Mateo, any amin'ny filazantsara, ny amin'ny hoe nivoaka ny mpamafy na mafy. Nisy ny vofafy teny amin'ny tany tsara, teny amin'ny tany ambonin'ny vatolampy, teny amin'ny ahitra, teny amin'ny tsilo, be da be ny fanoharana afaka irazotentsika an'izany. De par rapport amin'izay no nitsirin'ny teny tao am-pon'ny olona anankiray, avy 30 eny, avy 100 eny, tsy nitsiry any mihitsy ihany koa, satria teny ambony vatolampy, de nandalo ny maitany, ny masoandro, ny herin'ny masoandro, tsy nitsiry betsaka izany voa izany, fa avy hatrany de nitrebona, ainsi de suite, araky ny fanoharana sy ny parabola andraisantsika anazy par rapport amin'izay contexte izay. De hoy teo hoe porte ouverte, misy ny goût, mifafy sy tonga amin'ny tenan'ny olona anankiray, de manandrana ny tena, satria ny nofo manofo azy rehefa tsy voatolotra, eo lay fandalinana, eo la de tay, rehefa tsy voatolotra tamin'Andriamanitra Tsoto, izay mahatonga ny soratra masina any amin'ny bokin'ny Romanina miteny amintsika hoe atolory ny tenanareo atao fanatitra velona, atolory ny tenanareo ataovy fanatitra velona, sacrifice vivante. Izany no fanompom-panahy mendrika sy ankasitrahana eo anatrehan'Andriamanitra. Satria rehefa manolotra ny tenatsika ho an'Andriamanitra isika, de amin'izay fotoana izay de Andriamanitra no misiole atsika, manisy tombo-kase atsika amin'ny alalan'ny fanahy masina. Andriamanitra no mitahiry atsika, Andriamanitra no mitantana sy miahy antsika, Andriamanitra no mikarakara antsika, Andriamanitra no mitahiry atsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy sy ny filazantsara, ny herin'ny soratra masina. Fa tsy izao tontolo izao, malgré hoe miaina ity amin'ity izao tontolo izao ity isika, malgré hoe ity amin'ity izao tontolo izao ity, ety amin'ity planète terrestre ity no fiainantsika sy ampisitsika, dikan'izay de voageja isika amin'ny alalan'ny zavatra izao tontolo izao, voageja isika amin'ny alalan'ny spectacle be da be isan-karazany, goût, io lay goût nresahako teo,
nitondrako fanazavana teo hoe misy fanahy mianime miorkestre ao matika malgré hoe voageja isika amin'ny fampandihizana fitombenana amin'ny alalan'ny contexte politika amin'ny alalan'ny événement be da be isan-karazany a monsieur manifester en effervescence ity amin'ity zao tontolo zao ity mangeja sy mamatotra manepotra fa kosa isika nanolo tena ho an' Jesosy Kristy nanolo tranomomba atsika rehetra tamin'i Jesosy de amin'izay vanim-potoana izay a ao tsara ilay protection fiarovana ao tsara ilay fitehirizan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny heriny filazantsara velona atao anatsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny fanahy masina izay efa voaray atsika efa niraisinareo ve mifanafony vao amin'ino ianareo izany rehetrarehetra izany a dia satria conservé ao anatin'ny tana maherin'Andriamanitra tsy to ka velona sy miasa ao amin'ny tenany mpino anankiray de amin'izay fotoan'izay manamarina ny teniny Andriamanitra tsy tony amin'ny hoe ety amin'ity zao tontolo zao ity no ahitanareo fahoriana nefa matoky fa izao a Jesosy Kristy efa naresy izao tontolo izao ety no ahitanareo fahoriana fa io fahoriana io a dia déguisé izy io fahoriana io a dia voamboatra io fahoriana io a dia voaova voafony papier cadeau emballé de lasa spectacle lasa tapolakakila de mialatsiny amin'ny tena zay mialatsiny amin'ny zokoperosy a mety conscient izy na tsy conscient amin'ny artiste azy a dia miezaka foana izy a miorchestrer événement mety hoe par sincérité ny anaovany an'izany a créer spectacle tsotra be fotsiny izy fa tsy maintsy misy esprit foana m'intercepter an'izay fikarakarana zay iny fanomanana iny fikarakarana iny zany a tsy afaka hoe andende ho azy iny satria ty amin'ity zao tontolo zao ity a de misy fanahy matanjaka be miasa ka raha atao koa raha hoe tsotra be izy ny karakaranyilay spectacle tena hoe sincère be izy a ohatrany tsy de sûr be loatra am'izay tsy mitondra accusation ho an'ny zokoperosy akory am'izay a fa mezaka mitondra an'ilay analyse tsotra be ao anatin'ilay fitondrako fanazavana sy fametrahako a analyse araka ny soratra masina tsy mialatsiny amin'ny tena ty a ary mahitsy be amin'ny tena ty hoe tsy manana jugement tsy manana problème amin'ny zokoperosy a manaja azy a amin'ny maha-artiste azy a amin'ny fiezahany a manandratra ny kanto indrindra ny kanto malagasy tena hoe derainy izy am'izay fa ny azy zany ny zavatra tsy indriko a sy tondrako a fanazavana ngeza be de lay hoe lay fanahy tsy mamelanao mihitsy na miorganiser zavatra tsotra be ary ianao ety amin'ity zao tontolo zao ity rehefa tsy voatolotra amin'Andriamanitra rehefa tsy eo amin'ny contexte biblika rehefa tsy fotoam-pivavahana nantsoina ny anaran'i Jesosy Kristy a ny fahefan'Andriamanitra tsy to ny asany fanamasina tsy mitononona tao anatin'izany zavatra rehetrarehetra izany fa hoe tout simplement hoe izao tontolo zao dia ny dikan'izay a dia exposé mianjaanja amin'ny zavatra izao tontolo izao mazava be izany tsy adikevitra izany fa araka ny fandalinana baiboly a dia rehefa tsy eo amin'Andriamanitra dia mazava ho azy a fa izao tontolo izao nisy tenin'Andriamanitra nivakio koa voateo Korintana voalohany toko 5:7 de zao ny voasoratra ary tena mifanitsy mihitsy amin'ity fandalianantsika ity a ity fizarantsika eto ity aza mety fitahina ianareo fa ny fikambanana amin'ny ratsy a dia manimba ny fitondratena tsara ny ratsy ambara eto a de izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra izay ao anatin'ny contexte hoe izao tontolo zao na de hoe tout simplement fotsiny ihany ara hoe tsotra be io fa tsy misy herin'ny filazantsara tsy misy zavatra avy amin'ny fanamasina tsy misy ny anarana Jesosy Kristy tsy misy ny fahefan'Andriamanitra tsy to dia ratsy foana izay Paoly apôstôly dia nanambara izy ny témoigner mihitsy io izy tsy misy tsara hoy izy ato anatiko avy amiko misy fotoana aho izy izy a miezaka ihany anao ny tsara fa ny atanteraka izany mihitsy a dia tsy misy ninonina amin'izay hoe tsara izay ato anatiko dikan'izay dia zay natonga nany teny teo hoe
rehefa tsy avy amin'Andriamanitra mihitsy, rehefa tsy asan'ny fanamasina mihitsy, rehefa tsy directive avy amin'Andriamanitra mihitsy, ordination avy amin'Andriamanitra, autorité avy amin'Andriamanitra, avy any ambony, tsy asan'ny fanahy zany, tsy avy amin'ny alalan'ny fitarihan'ny fanamasina, dikan'izay dia ratsy foana izany, na de hoe tout simplement raha zavatra tsotra be hoe organisena fotsiny ary hoe izao tontolo zao. Zay no mahatonga hoe rehefa mifete anniversaire ianao, rehefa manao zavatra tsotra ianao, réunion de famille, rehefa manao zavatra tahaka izany ianao de tokony foana apetraka foana amin'ny fahefan'Andriamanitra, tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy foana zany, mba tsy ho zavatra tsotra be izay ahafahan'ny fanaratsy mifampitohy amin'le zavatra andresantsika teo hoe porte ouverte, satria amin'izay fotoana izay de afaka manana fahefana animba zavatra be da be ao ny devoly, afaka s'infiltrer any anatin'ny tsirara ihany izy en possession lente, maka toerana tsikelikely, satria tsy natolotra an'Andriamanitra ilay événement, norganisena, noorchestrena tamin'ny herin'ny saina tsotra be fotsiny le izy, tamin'ny alalan'ny fahefan'ny tena fotsiny ihany. De rehefa fahefan'ny tena, tsika ne on est rien du tout par rapport amin'ny expérience ny devoly. Tsy hoe midera tena sy tsy hoe midera devoly sy manandratra devoly amin'ny teny an'izany, fa ny expérience ny devoly nanomboka tany an-danitra mihitsy, ary tao misahany teny izy tetỳ amin'ny planète terrestre. Zany hoe efa des millions d'années, fa hoe taona maromaro be talohan'ny fahateranao zany no efa nanana expérience ny démonie amin'ny fandavona. Atreo izay analizy izay de mitombona be mihitsy ary mazava ny le teny soratra masina ny vakitsika teo tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy, Korintana voalohany toko 5:10-7 hoe ny fikambanana amin'ny ratsy, zavatra zao tontolo zao izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra na dia zavatra karakaraina tsotra be fotsiny ara, de manimba ny fitondratena tsara. Eto indrindra nefa no hitondrako famakafakana detay, fandalinana ifotony. Rehefa nandinika n'ilay spectacle ny Zoky Berosy, ilay tapolaka kilady, tsy any amin'ny resaka hoe vie privée androso ny olana anazy iny, ny tompo mamangy azy ary tononina azy ny fiadanana, mba ho andihany ao amin'i Jesosy Kristy ihany koa izy no mamantatra ny tenany amin'izay, tsy isitsika resaka be ny amin'izay, fa eto indrindra no hitondrako fanamariana. Raha nandinika n'ilay décor ianareo niseho, na ny feo izany, surtout ny estrade, ny plateau izay afahana miantsehatra izany, de rehefa nalaina sary lavitra le izy de manome mihitsy n'ilay endrika kisarin'ny symbole andry zareo mpikambana miafina Illuminati. Inona anao zambara amin'izay? Be da be nareo no mety tsy d'accord amin'ity analyse sy détail petit-circuit ity, fa ny zavatra ambarako antsika zany de hoe rehefa misy zavatra ngeza be organisena sy orchestrena, na tsy ngeza be ihany koa, ny tiana ambara amintsika zany de hoe partout zany efa mametraka ny diatanany foana, ny marika andry zareo foana, ny mpikambana miafina, zareo elite amin'izao tontolo zao, ary zareo mpifehy an'ity zao tontolo zao ity. Raha vao miresaka an'izay mpifehy an'ity zao tontolo zao ity isika, dia tadidinareo Jesosy Kristy rehefa noentiny fanahy tany anefitra, ilay fanahy dia Andriamanitra no mitondra azy tany. Ny tany efitra dia midika ihany koa fa ny devoly rehefa voazera dia aiza izy no mitoetra? Any anefitra, any amin'ny tany foana. Azadino fa hikaina rehefa nasian'Andriamanitra marika izy, rehefa avy ny kendreny Abela rahalany izy, da nalefa tany amin'ny tany foana, de tany izy no nirendreny nisy marika ny andriny, namantarana azy fa izy dia kaina mpamon'olona, izy dia démonie. Izay dia manome image ny Satana izay aty amin'ny tany efitra, tany foana ity zao tontolo zao ity, fa misy marika ny tombo kase amin'ny maha Satana azy.
dia ny 900 mandeha lavitra be zay fanazavana izay fa tena idirana ifotony sy on de taille miresaka ny apokalipsy toko 7 sy ny apokalipsy 7 indray isika dia ety amin'ity zao tontolo zao ity ety amin'ity tany foana ity zany tsika foana satria tsy misy ny fanan'Andriamanitra tsoto fa ny fanan'Andriamanitra dia mitoetra ao amin'ny tena izay nanolotra ny tenany ho an'Andriamanitra ny bebaka sy ny fony ny getra araka ny fitakian'ny soratra masina dia amin'izay fotoana izay maka toerana ao am-pon'ny olona anankiray Andriamanitra tsoto dia amin'izay fotoana izay tonga marika tonga semonsa ilay nresantsika teo tonga vo ao tenany olona anankiray rehefa natolotra ao an'Andriamanitra fa tsy mijanona amin'ilay tena mpanota lavitra ao amin'sahany tena semonsa adamika ny tenan'ilay olona fa lasa zanak'Andriamanitra dia mpanao ny sitrapon'Andriamanitra dia rehefa nivakitsika le Korintiana voalohany teo dia mila misaraka tsara le hoe ny fikambanana amin'izao tontolo zao manimba ny fitondratena tsara donc zany ny fikambanana amin'Andriamanitra tsoto fikambanana amin'i Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny herin'ny filazantsara velona atao anatsika sy amin'ny alalan'ilay tomboka sefa nay masina nresantsika teo lay semonsa avy Andriamanitra tsoto efa ndraisanareo ve ny fanafo ny voaniny ianareo dia amin'izay fotoana izay sika manana ny fitondratena tsara satria mitondra ny fitondratena tsika dia lay tena mitondra nylay semonsa avy tamin'Andriamanitra tsoto Andriamanitra dia fana alefako aminareo ny mpananatra hozy Jesosy Kristy inanao alefany amintsika lay fanahan'Andriamanitra tsoto ny fanahan'ny avo indrindra iny lay semonsa tonga atao anatsika mitelo ze mamony sy manapotipotika n'lay asa mampanota atsika lay natiora mampanota atsika semonsa Adama sy Eva amin'izay fotoana zay ny marika amonjenatsika dia io fanay masina io fa tsy lay marika tahaka ny tombo-kase napetraka teo amin'ny andriny Kaina dia hoy aty hoe ny dia-tanana ety amin'ity zao tontolo zao ity dia-tanana tao amin'ilay tapolaka glady raha miresaka n'ilay tapolaka glady ihany koa isika dia azadiny fa ny soratra masina nampianatra atsika hoe izy tsy maintsy mitombo Jesosy Kristy tsy maintsy mitombo ato anatsika tsy maintsy mitombo zany eo amin'ny zavatra izay aseho atsika fa izao kosa tsy maintsy mihena izao kosa dia mihena zavatra nisy anefa dia ilay izao tontolo zao ilay seho hoe izao tontolo zao malgré hoe tout simplement hoe zavatra tsotra be fa lay seho dia nahitana ny dia-tanany zareo mpikambana miafina zareo tao amin'ny Illuminati satria rehefa jerenao vue de loin tarafinao tsara amin'ny alalan'ny jeu de lumière sy ny seho be da be isan-karazany iny le teneniko teo porte ouverte amin'ny jiro manjelanjelatra maty sy mirehatra dia tena hitanao mihitsy ilay hoe l'œil qui voit tout lay maso be tsy mahita sous parenthèse izay fa tena hoe ao amin'ny tontolon'ny miafina dia maso fahatelo lay symbolika andry zareo mpikambana miafina no iny mihitsy no appuyer zany tao anatin'ny voatsindry tao anatin'ilay sehatra miafina mahatapolaka glady an'ilay tapolaka glady afa be mihitsy ty hetsika tamin'ity indray mitoraka ity satria tsy hita izay zavatra izay tamin'ny année 90 année 2000 fa am'izao tsika miresaka izao 2025 isika zao tena hoe appuyer mihitsy zany au lieu de hoe izy tsy maintsy mitombo lay sitrapon'Andriamanitra lay hoe mahazanak'Andriamanitra anao lay sehatra izao sehatra tao amin'ny tontolon'ny fanahy masina sy Andriamanitra zany tsy hita mihitsy zay zavatra izay fa le hoe tapolaka glady izao tontolo zao voatsindry dia lay marika Illuminati tena hitako le izy be da be nareo tsy nahita anazy fa za tena nahita misy capture an'izany misy sary an'izany tsy ivereno jereo ny balance nataon'ny organisateur tamin'iny vanim-potoana iny sy ny sehatra nanomboka teo amin'ny maty masoandro teo fa tena manjelanjelatra mihitsy lay l'œil qui voit tout mitaratra n'ilay olona be da be zay inconscient tsisy tonga saina fa dia mifete midera sy miloe mankalaza tao anatin'ny etsika ny sininy tapolaka glady iny averiko ihany fa tsy hoe misy fankalana ny zokoberosy akory ny fanambarana fa ny deux tailles izy ary mety conscient an'izany nge
izy mety tsy fantany zany de zay ny antony fizarantsika ka le izy moa zany hoe de plus en plus anao miditra amsehatra izao tontolo zao a maka organisateur maka ingénieur en son maka nreo mpanambola sponsor sy tsy fantatro zay fanarahanao anatin'zany zavatra zany ahafahanao manasongadina neny hetsika ngeza be reny de dommage fa tsy afaka ho aizy ianao fa efa voafehindry zareo avokoa zany ny système rehetra na hoatsy a gauche ianao na hoatsy a droite ianao dia efa misy ny marika sy ny diatanandry zareo avokoa ny kiondalana rehetra donc zany ianao miara-miasa de tsy maintsy miara-miasa am'zareo dia asehoany any diatanany asehoany marika maha elitan'zareo maha manam-pahefanan'zareo maha olo be azy ireo isan'antana tohatra par degré amin'ny système misy any rafitra rehetra fa efa andrzareo any tanàna andrzareo any fahefana andrzareo ny fifehezana andrzareo ny fahataterana andrzareo ny fisina sy ny fisehoana zay zany le détail nasehoko nasehon'ny soratra masina na sy potsiroko amitsika hoe tsy parazary reny concert amin'ny tapolaka klady be reny fa nisy ambadika be mihitsy atao anatin'ny fantanterahana sy ny fisongadinana ny réalisation sy ny aboutissement an'ireny hetsika ireny de ny décor nanazavan'zay hetsika izay sy nanasongadina zay de iny ny raha nahita iny raha tsy nahita nareo de jerefi tsara fa mipetraka tsara mihitsy lay hoe l'œil qui voit tout nanjelanjelatra sy nitaratra tam'le izy de ara-pana dia mazava lay koritana voalohany toko 520 fahatelo amby telopolo teo hoe aza mety fitahina nareo fa ny fikambanana amin'izao tontolo zao ny fikambanana miratsy am'izay tontolo ny tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra de manimba ny fitondratena tsara any hoe raha olon'Andriamanitra zany ianao raha mpanompon'Andriamanitra ianao efa nanolo tena ho an Jesosy Kristy nefa ianao diverti am'ireny hetsika hoe tapolaka klady reny kasy be am'y teny mahita tsirony mahita fafy noho iny fitenin'ny tanora mbola misababaka sy manafangaro ao anatin'ireny de mazava ny soratra masina hoe fikambananao am'ireny hetsika ireny am'ireny tapolaka klady ireny am'ireny fampandizana fitombenana ireny karazana festival mako na tsy mako à gauche à droite rehetrarehetra ireny ny Champions League ireny afaka mijery an'ireny ianao fa tena tiako tenenanao zany du moment ianao mijery an'ireny dia le nresatrika teo hoe porte ouverte expose ianao mianjaanja ianao am'izay fotoana izay manana ny fiarovana avy ianao an'ilay question be da be mantsy eo mantsy partager be mihitsy ny opinion an'ny olona hoe nareo borné nareo izao makatsy makaroa fa ny soratra masina dia tsy misy corruption tsy misy hoe mafana mangatsika afangaro daholy ny menaka sy ny rano tsy misy Kristy Beliala miara mitoetra zany mazava ny soratra masina koritiana voalohany toko 520 andiny 7 aza mety ho fitahina ianareo fa ny fikambanana amin'ny ratsy ny fiombonana ny firaisana ny corruption anatin'izany fiaraha-mitoetra dia manimba ny fitondratena tsara manimba ny filazao tsara ao anatinao manimba ny voninahitr'Andriamanitra izay efa voarayanao zay lay afatra ampitandrimana atsika sy noezahako ny potsirina vetivety ho atsika tato anatin'ity sary sy feo ity makasitraka anao ny eno hatramin'ny farany teraina ny tombo Jesosy satria anao ray masana tsara indrindra raha mbola afaka nizaran'izay fampahafantarana tsotra izay ny voninahitra de ho anao irery ihany raitsy makasitraka betraka satria mbola ny fampahafantarana tamin'ny alalan'ny zanaka lay tokana sy ny herin'ny fanahy masina Jesosy Kristy tombo-kasehany zany fizarana sy fanambarana izany no nafahanay ihany nahalala sy nandranto ny fahalalana sahaza sy antony par rapport amin'ny efipetsin'ny demonia amin'ny zava-misy ety amin'ity tontolo zao ity voninahitra ho anao raitsy toy ny anaran'i Jesosy Kristy tombo-kasehany zany vavaka izany ianao no mitahirin'ny tenanay mitahirin'ny mombanay rehetra ny corps amb esprit mba hanapaka foana aty anatinay teninao tsy afahan'ny demonia mahita hirika amin'ny tenanay amin'ny alalan'ny porte ouverte sy ny zavatra rehetrarehetra orchestré sy organisé ty amin'ity zao tontolo zao ity izay manepotra sy mangetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mirary soatsika rehetra tainy tompo daholy. Alleluia.
amen. Manaraka indray.